fisainana vaovao momba ny Mesia. Izy no zanak'Andriamanitra. Izany lohahevitra izany no tiako hanasananao indray amin'ity maraina ity. Ampifaliana no anolorako ny fiarabana anao sy ny ankohonanao na iza toerana misy anao dia izany fiarabana fieno fifaliana izany no atolotra ho anao, ary ampiarahako amin'izany ihany koa ny firarian-tsosahady ka ingany ny tontolo andro misokatra ho anao mba ho tontolo andro anjakan'ny fitahian'Andriamanitra, ary dia tononona mandrakariva ho anao sy ny ankohonanao ny fiadanan'ny Tompo. Mialohan'ny andinitsika ny dindinika dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misotranao izahay, anotandalinao sy novombinao ka tafahoana soamatsara indray milalaza fandaharana izao. Mamelany helokay ary aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Mitahihany koa reto mpiaino izao mpiara-mitinika amiko izao, ingene ianao ihany koa amela ny heliko ny tsirairay avy ka samby ho vita fihavanana aminao izahay. Kehitriny ary dia mangataka amin'ny fanehona masina mba hirotsaka amponay ka tonga ny teninao tsy handalo fotsiny fa mba hanaovany fanandramana eo amin'ny fiainanay. Ny vavaka tononona sangatana noho ny amin'nara Jesosy. Amen. Fisainana vaovao indray no hitarihan'ny Jaona antsika ka afantarantsika sy anakitsika fa Jesosy indray no ilay zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko voalohany no andeha ho jerentsika ka ho jerentsika manomboka amin'ny andininy faharoa amby telopolo sy ny manaraka. Ary Jaona nanambaraka nanao hoe, izao nahita fanahy nidina avy tany an-danitra tahaka ny voromailala nitoetra teo ambony. Nahita i Jaona ny fanahin'Andriamanitra nidina avy any an-danitra nitoetra teo ambony. Ary zao tsy nahalala azy, fa izay naniraka no batisa tamin'ny rano no nilaza tamiko hoe, izay hitanao idina ny fanahy sy hitoerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Nisy fanamariana manokana no mena teto hoe, izay hitanao idina ny fanahy ka hitoerany eo amboniny dia izy no manao batisa amin'ny fanahy masina. Andininy fahaefatra amby telopolo. Ary nahita aho i Jaona ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Andininy fahadimy amby telopolo. Noho ny any ampitson'iny indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roa lahy, ary nijery an Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'Andriamanitra. Ary mpiara-mianatra amiko ny Jiosy dia nanantena Mesia hanavaka azy amin'ny fanapahan'ny Romanina. Nampahorin'ny Romanina nandritra fotoana ela mantsy izy ireo, ka dia nino fa tsy handrava fotsiny fahefana Romanina ny Mesia fa hampiorina koa fanjakana sy firenena matanjaka sy lehibe. Fa kosa ny teny Jaona milaza hoe Jesosy ho zanak'Andriamanitra nefa dia azo lazaina izay tsy takatry ny sain'izy ireo, dia azo lazaina hoe tsy manomeza ny fanirian'ny zareo Jiosy izany, fa zanak'Andriamanitra tsy maintsy manao sorona ny ainy ho fanavotana izao tontolo izao ilay Mesia izay ho avy. Noho izany dia niriny Jaona mihitsy mba hananan'izy ireo fisainana vaovao momba ny Kristy, momba ny Jesosy, fa Jesosy no fahatanterahany faminaniana momba ilay mpanjaka izay ho avy sy ny asany. Eto dia ilaza amintsika fa tsy tonga amampanao politika azy na mpitarotafika azy Jesosy, fa tonga kosa hanolotra ny tenany ho sorona ho fanavotana izao tontolo izao. Hitantsika teto fa hoy Jaona, zaho hoy Jaona tsy nahalala azy. Zay ny voalazany Jaona, zaho tsy nahalala azy. Ahoana ary nahafantarany i Jaona fa i Jesosy no ilay Mesia na ilay zanak'Andriamanitra? Andriamanitra no namaly. Andriamanitra ilay naniraka ny Jaona mpanao batisa no efa nilaza tamin'ny Jaona hoe, izay hitanao idina ny fanahy sy hitoerany
dia izy no mpanabatisa amin'ny fanahy masina. Dia nahita ho Jaona ka dia nanambara fa izy no ny zanak'Andriamanitra. Ry namako izay miara-mianatra amiko amin'izao fotoana izao, tsy nisalasala mihitsy Jaona, nilaza fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Dia nilaza ihany koa izy hoe Jesosy no zanak'Ondrin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 1 ka ny 9:20 dia efa nilaza zany i Jaona manao hoe ary noho ny ampitso dia nahitany Jesosy avy nanatina azy Jaona ka dia hoy izy indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Ny fahotako, ny fahotanao no mahazanak'Ondrin'Andriamanitra any Jesosy. Manaisotra hanala ny tsy fahatanterantsika, izany no nahatongava an Jesosy. Mahafinaritra fa tsy avy amin'ny filozofian'olombelona izany, tsy avy amin'ny siansan'olombelona na ny fianarana ambony araka izao tontolo izao izany ny azahoantsika ny famonjena, fa avy amin'Andriamanitra irery ihany. Ary omena ho an'izay manolo tena, omena izay manaiky ampinoana fa Jesosy no zanak'Andriamanitra ianao izany. Koa raha hiatrika ity tontolo andro ity isika dia ingane mba olona izay manaiky fa Jesosy tokoa ilay zanak'Ondrin'Andriamanitra, Jesosy ilay afaka ny hamonjy antsika tsirairay avy. Ka raha andehany amin'izay toerana misy anao ianao dia aoka samy atoko fa misy famonjena izay omanin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Dia samy mahery ary samy faly fa misy famonjena izay omen'Andriamanitra ho anao androany. Andeha hivavaka isika marana antsika izao fotoana izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, indre zany hafalianay mahalala fa ianao dia manomana famonjena ho anay amin'ny alalan'i Jesosy ilay zanak'Ondrin'Andriamanitra izay hanaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Aoka izany hampahery anay, aoka izany hahafaly anay, ka naiza anay izay misy anay dia aoka fantatray fa manomana famonjena ho anay ianao. Dia mitahy izao mpiaino izao, mitahy anay tsirairay avy, mitahy ny fivelomanay, ny fianarana, ny fahasalamanay, aoka ianao no hitantana anay mandritra ity tontolo andro ity. Nivavaka tonononay sy angatanay noho ny anarana Jesosy irery ihany. Amen.